hetsika zay karakarain'ny SPM eto amin'ny canton Madagasikara amin'ny Androany Sirapesoa dia ny salon de l'ISPM. Io moa zany dia efa hetsika fataon'ny SPM hatramin'izay ho fampiratiana ireo vokam-pikarohana misy 5telonjato zay nisafidina tamin'ireo vokam-pikarohana maro be vita tamin'ny porte verte zay natao teny amin'ny sekoly. Ny antony moa zany hitondrana azy eto amin'ny canton dia mba ho fampalalana ny rehetra hoe ny mpianatra malagasy rehefa mifototra dia mavita zavatra tsara ary tsy mena mitara amin'ny zavatra vita ny ireo mpianatra any ivelany ary koa mba ho fampirisihana andry zareo azoto sy amorona trany fa mba hafahany zany manana tanjona tsaratsara kokoa hatrany zay toetra ilaina ho an'ny mpianatra satria izay no toetra ilaina indrindra ny amin'ny sehatry ny asa zay tsy mora afa-po fa mikaroka ny zavatra zay mety mahasoso tsaratsara kokoa hatrany. Eo koa moa zany dia ny fiantsona ireo orinasa sy ny mpandraraha rehetra zay mitady mpiasa zay afaka miserasera mpianatra SPM ary mitady atrikasa azo vokarina ihany koa miaraka amin'ny SPM sy ny mpianatra mamokatra azy ka ary indrindra iantsona ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra mieritreritra ny hiditra amin'ny ampiditra ny zanany na hiditra hianatra amin'ny sekoly ambony dia fampirisihana andreo mpianatra manomana baka zany fa tsy ny baka koa no farany fa ny baka dia tsy maintsy atao ary tsy maintsy azo fa io no varavarana misokatra ahafahana mamaritra zay ny hoavy sy zay tanjona tiana ho tanterahana amin'ny fiainana manontolo. Fa dia mampirisika ireo ankizy manomana baka ho mantsara ny baka ary ataovy zay azahoana azy fa io no lakile nokatra ny varavarana ho amin'ny sehatry ny hoavy ka ato amin'ny canton zany misy sokajina fikarohana zay mikasika ny lalam-pifanana marobe azo safidianana azo afatana hoe izy amin'ireny lalam-pifanana reny no tena mety sy fanandrify amin'ny zay zavatra tiako tanterahana misy mpianatra zay mitsidika dia manasa ny rehetra mifidirana dia tsy misy vidim-pidirana fa natao ho an'ny olo-rehetra zay liana be andalina misimisy kokoa. Raha ny grafika ampianarana amin'izao dia eo amin'ny fampidirana ny système LMD zay efa napetraka ny fanjakana ary ho an'ny SPM manokana zany dia efa miezaka mametraka ny rafitra hatramin'ny efa ela satria raha ny takina indrindra zany dia ny fandraisan'ny mpianatra anjara misimisy kokoa amin'ny fantarana ny fahaizany zay hitatsika amin'izao vokam-pikarohana zao moa zany dia misy fikarohana manokana nataon'ny mpianatra zay andraisany anjara kokoa. Eo koa moa zany ny fametrahana ny rafitra zay toy ny taranja sy ny fomba entina mampianatra efa miezaka zany SPM mametraka zay atrikasa moa zany dia efa mipetraka hatramin'ny SPM voasokatra ary ny taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy dia samy manao fikarohana daholo hitatsika fa raha ho an'ny ray aman-dreny zay napiditra ny zanany tamin'ny taona voalohany dia sapany tsara fa hafa mihitsiny le fianarana tany amin'ny terminale fa sy napoiziny hoe mahavita zavatra ohatr'izao ao anatin'ray taona ny ankizy zany hoe hita zany ny vokatra sy ny ezaka nataon'ny ankizy ao anatin'ny
raha ny fitapiaroana izay hitantsika ataon'ny ankizy eto dia misy sokajiny maro ny afaka nanaovan'ny ankizy azy izay efa nisy nanao hatramin'izay dia voalohany indrindra moa zany ireo manolotena anohy ny fianarany amin'ny sehatra fikarohana na fanomanana ny doctorat dia niala tamin'ny fikarohana taty dia navita ny publication amin'ny journal scientifique international izay anisan'ny mametra zany ny fanomanana ny doctorat satria amin'izao fikarohana izao lalàna vaovao izay ataon'ny LMD zao dia mila mavita publication na journal na scientifique na international ny mpianatra izay vao afaka manao ny mémoire ny thèse de doctorat dia misy zany ankizy misafidy amin'io misy koa ny ankizy misafidy manokana orinasa dia miala tamin'ny atrikasa izay natao taty ohatra hoe ny orinasa Itawa izay mamokatra café, molus, yaourt sy produit agroalimentaire sy karazany maro koa ireo orinasa efa teo aloha izay tsy ho tany saina fa mizandry indrindra zao izay Itawa zay na tamin'ny herintaona fa ao anatiny koa ny orinasa informatika sy ny orinasa ny audit isan-karazany izay sokafan'ny mpianatra avy amin'ny alalan'ny atrikasa izay taty ary ireo koa zany le sasany safidy hiasa amin'ny orinasa dia mamenitra akefany manatsara ny fandrarana any amin'ny orinasa malagasy orinasa iraisam-pirenena ary any amin'ny fanjakana ny asa-panjakana ihany.